ny Tohivakan'ny Fahamarinana sy ny Fikambanan'ny Mpiara-Mamaky ny Baiboly ary ny Fikambanana Mampiely Baiboly eto Madagasikara dia faly manolotra anao ity fandaharana ity. Fantatrao va fa MAMATONALINA izao? Andro fahatelo, Manaiky ny hery sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra. Manonona ny fahasoavan'ny tompo aminao manokana manaraka an'izao fandarana MAMATONALINA izao. Fandarana oman'ny Tohivakan'ny Fahamarinana iombonana amin'ny Fikambanana Mpiara-Mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Iomanantsika ampana hiatrehantsika ny fetim-pirenentsika Malagasy. Mba tsy ho fety fehifety fa fotoana kosa hiarahana amin'ny saina lalina ny amin'ny andraikitra mila raisintsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny maha kristiana Malagasy antsika. Anio ary ny andro fahatelo hibanjinantsika miaraka ny lohahevi-dehibe manao hoe HATSANGAN'ANDRIAMANITRA ny FIRENENA MIBEBAKA. Tarafintsika avy ao amin'ny bokin'ny Jeremia amin'ny ao amin'ny toko faharoa amby telopolo. Anio aho manasa anao hibanjina ny hoe fa iza moa ity Andriamanitra hanangana ny fireneny ity. Manasa anao aloha mialohan'izany ndao hiara hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo manaja sy mitsoka anao amin'ny anaran'i Jesosy izahay ankehitriny, afaka miaraka miantso ny anaranao, manaja anao amin'ny rainay anao, mankasitraka anao ny amin'ny tombony lehibe ahafahana miantso anao hoe rainay na Andriamanitra mihezinezina tsy to azy anao. Misaotra tompony amin'izay fanampy anarinao anay, misaotra ny amin'ny tondranao ty firenena ity hatramin'izao fotoana iresahana izao, ary misaotra ny amin'izay mbola ho ataonao. Itona izahay dia miaraka mamelatra ny fonay amboary forao tompo ho tany tsara mba amokarana ny riny zany teninao izany, mitondra vokatra misy fiatraikany mandrakizay eo amin'ny fiainanay fa indrindra eo amin'ny fiainam-pirenenay. Mitenena aminay rehetra amin'izay tandrify anay amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay ny vavaka. Amen. Mianjiny fahenina ambin'ny folo hatramin'ny anjiny faharoapolo ao amin'ny Jeremia toko faharoa amby telopolo no ndao hiarahantsika mamaky ary aloha ankehitriny. Toy izao ny favaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Ary rehefa voatolotra ny baroka zanaky Neria ilay taratasy nisy ny fanekena tamin'ny vity tany dia nivavaka tamin'i Jehova hoe indrisy Jehova tompo, indro ianao nanao ny lanitra sy ny tany tamin'ny herinao lehibe sy ny sandrinao nahinjitra, ary tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao. Mamindra fo amin'ny arivo ianao, ary mamaly ny eloko ny ray ho ao atratra ny zanany mandimby azy, dia Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehova tompony maro no anarany. Lehibe amin'ny fisainana sy mahery amin'ny atao, fa ny masonao mibanjina ny alehan'ny zanak'olombelona rehetra mba hanome azy rehetra araka ny lalany avy sy araka ny vokatry ny asany. Dia ilaina nisy famantarana sy fahagagana tany amin'ny tany Egypta ka mandraka androany koa, na ao amin'ny Israely na ao amin'ny olona hafa koa, ka dia nanao anarana ho anao tahaka ny amin'izao anio izao. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Hitantsika tamin'ny fandiniantsika teo aloha fa nogadrain'ny mpanjakan'ny Joda, nogadrain'ny Zedekia tao akianja ny trano fiambenana i Jeremia, satria tsy tiany loatra le faminaniana loza ho azy ho an'ny fireneny Joda nambarany io mpaminany io. Zao nefa tsy mahasakana an'Andriamanitra tsy hanatanteraka ny sitrapony zany fanidina ny mpitondra teniny tao akianja ny trano fiambenana izany. Omaly sika na nijery kosa ny amin'ny porofo ny finoany Jeremia mpaminany, nino ny baikon'Andriamanitra tamin'izy. Dia nankatoa zay lay porofo teneniko anao tamin'ny alalan'ny vidianany an'le sa tany Anatota tany tamin'ny zanadralandray
tonga namangy azy tao ankianjany trano fiambenana nanagadrana azy tao. Raha saintsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia toy ny hoe ny vidy tany efa voavidin'olo-kafo Jeremia. Io tany any Anatota io tamin'izay fotoan'izay efa tao anatin'ny fahirano nataon'ny Babiloniana fahirano ny tanànan'ny Jerosalema sy ny manodidina tamin'io fotoana io, ary faminaniana nomena mazava ny Jeremia mpaminany tsara ny hoe ho lasany Babiloniana manontolo angeny tany dia nefa na dia teo ary zany dia hitantsika hoe nivarotra n'le tany le tany ity zanatra landrainy ity toa everina ohatrany hoe fandaniam-poana rasaina le vola aloha amin'izany, toa miditra amin'ny adalany zany ilay mpaminany Jeremia eto hoe raha jerena amin'ny fijerin'olombelona fotsiny kanefa fantany fa baikon'Andriamanitra io dia nankatoa izy. Fa toy ny an'i Jeremia nge no andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao hoe ahafahany miasa hanasitrana ny firenentsika. Inona dia daviny amintsika fo mankatoa tsy misy fepetra. Mitory ny tenin'Andriamanitra tsy eo ambava fotsiny fa amin'ny alalan'ny fiainam-pakatoavana. Zany mihitsy no modely nomeny Jeremia ho antsika. Rehefa voarainy baroka ilay taratasy fanekenany amin'ny vidy tany dia hitantsika taratra manomboka teo amin'ilay 5:12 sy 7:12 no vakiantsika teo fa toa nanana fisalasalana tany am-pony tany any ange Jeremia hitantsika amin'ilay teniny hoe indrisy Jehova Tompo. Tsy navelany akabahana tao anatiny anefa izany fisalasalana izany, fa navady no vavaka amin'ny maha-olona azy ary raha teo amin'ny toerany koa tsika tena ho nieritreritra be mihitsy tahaka azy angamba hoe mety ary ve le natao toa adalana le nandany vola hividanana an'le tany nefa mety tsy ho antena, mety tsy ho antaranaka mihitsy akory. Motsy toy izany koa ve tsika matetika tsy eo no tokoa no ahitantsika ny fiovana vokatry ny fankatoavantsika. Mety fotoana ela to tsy hitantsika hoe misy dikany le natao, mba misy zavatra mitondra soa ve na mitondra fiovana ve. Eny tahaka ny hoe fandaniam-potoana, fandaniam-bola zany le fahitana le ezaka amin'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra indraindray, amin'ilay ezaka fanaovana amin'ny tokony atao. Dao hianatra amin'ny Jeremia mpaminantsika tsy ho resy ny fisalasalana fa hanokatra kosa ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra araka ny teny eo amin'ny Salamo 2:25 hoe loary eo anatrehan'ny fonareo. Dao ambarantsika amin'ny vavaka izay vesatra, izay fanontaniana, izay tahotra, izay fisalasalana izay tena mety hisy tokoa ny hoe fiainana kristiana nge tsy hoe avy dia lavinao fotsiny fihetsem-ponao rehetra, lavinao dia hoe antsisy an'izany ranga tsy izay le fiainana kristiana fa ny fitondranao kosa ny mavesatra toy ny nataon'i Jeremia eo anatrehan'Andriamanitra. Nitodika Jeremia, nitodika tany amin'Andriamanitra ka ny sainany aminy hoe fa iza moa ty Andriamanitra tompoiny ty. Natodika Jeremia tany aminy hoe iza moa le Andriamanitra tompoiny, tanany masony nalefany. Nanao ny lanitra sy ny tany tsy natao tamiko totoa fa tao anatin'ny fahataterahana perfection ity Andriamanina ity. Tsy mila ampinany nataony fa tsara avokoa na dia hoe ny sombaitsika olombelona vokatry ny fahalovana ary ny zavatra nataon'Andriamanitra. Tamin'ny heriny lehibe, tamin'ny sandry nahinjitra ho izy no nanaovany an'izany. Any am-boky Isaia mpaminany any dia misy an'ilay teny hoe ny sahirana. Misahirana nitsy ange Andriamanitra nanao an'ilay izy tsy hoe sahirana be izy fa manahirana be ilay izy fa lay hoe tsy hoe
zavatra zava-poana aminy fa tena nalefa tao mihitsy ny fony sy ny amin'ny ray manontolo vokatry ny fitiavany mantsy vokatry ny fitiavany tsisy kototo mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra fa tamin'ny toerany tsara sainao angera hoe zao manahoana raha hoe tsy maintsy tatazantsika ho ny lanitra fa tady enjera eritrereto nge zany soa ihany fa mipetraka tsara mihodina hatrany hatrany ny andro sy ny alina vokatry ny fahaizan'Andriamanitra ny sandry ahinjitra na ny azomany sy nanaovany zavatra rehetra izany rehetra zany ndrao eritreretintsika fa mandeha ho azy zany ny Andriamanitra Jeremia mpaminany nambarany Jeremia mazava ihany koa ary nylazainy tamin'ny fanahiny tany anatiny tany tamin'ny alalan'le vavaka nataony fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra atao anie. Misy fotoana rehefa ao anatin'ny sarotritsika haitsika aty atsainy zany hoe tsisy zava-mahagaga tsy hain'Andriamanitra fa rehefa tena sarotra tsika dia motsy mivalakitraka ihany ve tsika motsy feny fisalasalana sy tebiteby ihany zay ve isika hoe ho tafavoaka ihany ve satria mijery le tranga tsy misy an'Andriamanitra tsika tahaka antsika rery ny atrika an'le izy. Marian'ny Jeremia indray eo amin'ny anjeny 7:20 fa mamindra fo amin'ny arivo ny tompony nefa koa tena mpitsara marina tsy misy hoe eloka hodin'Andriamanitra tsy hita zany fa mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka ary any am-bokin'ny Deutéronomie 5:7-10 dia ambarany tsara mamaly ny eloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'izay fotoalika amin'izay mankahala azy io Andriamanitra io. Andriamanitra lehibe amin'ny fisainana izy ka tsisy olona afaka takatra ny sainy laliny zany mihitsy na hoe hitsangana ho mpanolotsaina azy zany ny Andriamanitra Jeremia mpaminany zany mahafantatra tsara ny ataony ary mahery ao anatin'izay ataon'izay hoy ny voalazany anjeny 20 lehibe amin'ny fisainana io Andriamanitra io. Andriamanitra Jeremia io mbola Andriamanitra io mihitsy le Andriamanitra atsotsika kristiana ankehitriny zay le Andriamanitra tsika. Indraindray isika rehefa mandeha ny fiainana dia toa mametraka baraingo hoe fa mety ary ve zao ataonao zao Andriamanitra sa ahoana fa ahoana ny hitondranao amin'ity firenena ity lehibe amin'ny fisainana io Andriamanitra io. Tsisy olona afaka hanometsiny azy tsisy afaka hatakatra ny sainy lalina. Indraindray isika olombelona te ao anatin'ny fahalinana tsika angamba le lina curieux dia tiatsika hazavaina daholo ny zavatra rehetra dia manapa-kevitra ny tsy intsika rehefa tsy voazavantsika. Lazaiko anao fa amin'ny fotoana hahafahan'ny olona manazava ny zavatra rehetra momba an'Andriamanitra efa tsy Andriamanitra intsony zany tompoiny zany fa ao amin'ny maha-Andriamanitra an'Andriamanitra no lehibe amin'ny fisainana izy. Jerenao nge mibanjina ny alehan'ny zanak'olombelona rehetra ny masony io Andriamanitra io tsy misy hoe toerana na farany miafina indrindra azy na farany hoe afenina indrindra mety misy zavatra be dia be ahafahan'ny olona anankiray mieritreritra hoe tsisy mahita tsisy mahalala alefa ny ampitan-dranomasina any ny konty famitsim-bola rehetra etsetra ohatrany tsisy malala fa Andriamanitra mibanjina azonao moa dikany hoe mibanjina mijery manao fanainina mijery tsy hoe mahita fotsiny tsy mijery fotsiny moa zany mijery misy be dabe ny olona mijery fa tsy mahita dikany hoe mibanjina mijery dia mahita tsara ny zavatra rehetra io Andriamanitra io. Tsy misy zavatra takona tsy ho hita. Zao indrindra nge voasoratra any amin'ny Luka 5:17 ambaran'ny Tompo Jesosy amintsika. Tsy misy takona zay tsy ho hita na miafina zay tsy ho fantatra sy tsy aseho. Inona eo amin'ny fiainanao zao mbola atao takona
ary ndrao io takona eo amin'ny fiainanao io mihitsy no araraotiny devoly anapotehana anao sy ny ankonanao ary anapotehana ny firenentsika. Manahoana raha alohan'ny atrehantsika ny fetim-pirenena dia maneke dia ianao manaiky ho azavain'ny fahazavan'Andriamanitra dia iaiky. Iregle, jereo miaraka amin'ny tompo ireo zavatra to tsy maintsy afenina sy saromana amin'ny lainga be da be ireo. Mpamaly ny natao io Andriamanitra Jeremia io. Ary mpamaly amin'ny rariny sy hitsiny izy satria mpanao fitsarana marina izy. Na inona fiodiny tantarany zanak'Israely, na tany amin'ny fahandevozana tany amin'ny tany Egipta ary zareo 700 taona, na tonga tany amin'ny tany Kanana dia tena nahazo ny tany Kanana miaraka amin'ny fifandimbiasan'ireo mpanjaka rehetra teo. Andriamanitra no tompo mpifeny tantarany ary manao anarana ho azy izy tany ambadika izany tantarany zanak'Israely rehetra izany. Io Andriamanitra io miasa, miaro ary mampanjaka ny voninahiny. Izay voninahitra Andriamanitra izay no antony zavatra rehetra eto ambonin'ny tany. Ny antony nanaovany zanak'olombelona mba handohalika eo anatrehany zanak'olombelona rehetra iaiky. Fa tsy misy anarana hafa eto ambonin'ny tany azahoana famonjena fa tsy anaran'i Jesosy Tompo. Iaiky fa Andriamanitra irery ny tompo-pahefana maso mandidy amin'ny zavatra rehetra ary iaiky anaiky hanompo azy manontolo. Zany ny antsony ty Madagasikara ity firenena voafidin'Andriamanitra. Ianao Malagasy miaino ankehitriny, ianao no antsoiny amin'izany. Tsy miova ny Andriamanitra. Tsy miova fa io Andriamanitra Jeremia mpaminany io ihany. Io no mbola Andriamanitra mife sady mbola hife mandrakizay. Ny fiainany zanak'olombelona ao anatin'izany ny fiainanao sy ny tantaran'izao tontolo izao. Na inona to endrim-pivoarana, to tsy ilan'ny olombelona n'Andriamanitra, dia izy Andriamanitra ihany no manana amin'ny teny farany. Mampafantatra ny tenany amintsika izy amin'ny alalan'izao teniny izao. Andriamanitra miantso atsika hiavana aminy. Tsy aleonao ve mihavana amin'ilay tompony fahefana rehetra, miantso anao ho zanany mihitsy. Tiany ho zanany ianao raha mety ianao. Tsy aleonao ve mihavana amin'izay tompony fahefana izay, toy izay mitsangana ho fahavalony, manohitra ny fitondrany sy ny sitrapony. Ho avy ange ny andro ary efa MAMATONALINA izao ho avy ny fotoana hiafarany izao tontolo izao ka hifaranany famindrapon'Andriamanitra ary ampiarany kosa ny fitsarany. Meteza ho olon'Andriamanitra ianao raha mbola tsy azo ianao. Mbola fotoanany famindrapo aminao izao. Mbola fotoanany famindrapo amin'ny firenentsika izao. Ndao tsy hitsangana ho mpanohitra an'Andriamanitra tsika. MAMATONALINA izao. Tapao ny hevitrao. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay, mankasitraka anao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izahay, ny amin'ny hafahanay naheno izany fanambaranao ny tenanao aminay izany. Sokafo re, ny aty anatinay, tsy ho mpiaim-panadino, tsy mandalo fotsiny any amin'ny sainay hoe efa henona, efa fantatray. Satria kay moa anadinana anay ny zavatra henonay sy ianaranay tahaka izao. Fa oka hitondra finoana marina, hitondra fanantahotra anao ary atonga anay rehetra miatomboka aminay izay miaino io ankehitriny. Miatomboka aminay ny fiankohofana eo anatrehan'ny fahalehibiazanao, ny fanekenanao ary fametrahananao amin'ny toerana mendrika anao dia ny toerana ambony indrindra amin'ny fiainanay. Jesosy fonjeo ny firenenay. Amin'ny anaranao ny anaovanay ny vavaka. Amen. Koa miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tompotrano na ho hariva na ho MAMATONALINA na ho maneno akoho
na ho maraina. Marika toko fa 3:10 andininy fa 5:30.